toetry ny andro misy faritrandro ratsy ainay forona ny atsinana morontsiraka avaratra atsinana nosy vidim-bary efa tafiakatra 4 ariary ny kilao 50 hatramin'ny 200 ariary ny kapoaka Madagasikara voahitsakitsaka tanteraka ny demokrasia tsy hisy fampandrosoana vanina tamin'ny folora maraina androany niakatra teo amin'ny heviny fampanoavana ny raharaha Jean-Luc Randriamihoatra rehefa notanana nandritra ny 12 andro teny amin'ny Tobra Tsimandrava no niresaka cybercriminalité nilazana azy ho niditra tao amin'ny tranonkalan'ny seny ka nisy ny fanovana teo amin'ny voka-pifidianana ben'ny tanàna hatramin'ny 4 ora sy sasany arivo tsy nisy didiny voaka fa voan'ny famotorana sy fanadiadiana no vita nivadika indrany tantara rehefa tonga teo anatrihan'ny fitsarana lasa nisy seny izay tokony ho toriana indray no nitorany Jean-Luc Randriamihoatra ho tafiditra tao amin'ny tranonkalana izy ireo fa namelomana izay tsy mitombina sady tsy misy pirovakory ho ny fanazavana dia amin'izao zany lasa nitory ny seny fa hoe tafiditra tao anatin'ny sitiny seny Jean-Luc dia aminay zany amin'ny mampanao politika aloha dia mazava mihitsy ny resaka hoe ny seny tokony ho toriana indray zany zao izy indray lasa mitory ary rehefa mitory izy mitory tsisy pirofo inona ny pirofo ahafahan'ny teny fa tena Jean-Luc ny ao anatin'le izy zany ny tena ho ampatsahivina ao anatin'izany dia zao ny resaka seny ay pirenena ny resaka seny ny information avoakan'ny seny dia miankina amin'izay ny fiainam-pirenena satria ny tsy hita avoakan'ny seny no ametrahana azy olona hitondra eto amin'ny firenena tsy anjarany mpitsarana ny seny no anamary no trangiorany fanamafisana fa tokony misy ny fitsiriana na odita ataon'ireo manampahaizana manokana na avy eto an-toerana na avy any ivelany hamantarana tena zava-misy marina sy ireo olona rehetra tafiditra ao anatin'ny tranonkalana izy seny fa tsy tokony ny mpitsara amin'izao zavatra izao ny hiteny hoe melk Jean-Luc na tsy satria ny seny izay tokony ho toriana no mitory ary ny faharoa manaraka izany ireo seny ireo tsy auditeur akory ary mitsara tsy auditeur fa tokony maka auditeur tsika na international na national ary anaovana rapport contradictoire mihitsy zany zay vao afaka mamoaka hoe nisy ny trakesa tsy nisy ny sitiny seny dia tokony hita zany tracé zany hoe iza ny nanao azy fa tsy hoe samborina le olona dia hoentina ty amin'ny fitsarana dia ny olona tokony hotoriana ny lasa mitory dia manetsiketsika an'izay dia hoe io zany no voaheloka rehefa tsy famatorana tanteraka ny zava-misy iankina ny fiainam-pirenena ny vokatra voakany tranonkalana seny isaky ny fifidianana mifandimby eto Madagasikara raha ny ondrehetra no afaka hiditra amin'ny tranonkalana seny dia midika izany fa tsy maritoerana avokoa ireo olom-boafidy rehetra lany tamin'ny fifidianana no karakarain'ny seny ankehitriny raha ohatra ka olona anankiray iny zany raha Jean-Luc no milasa afaka nanova ny voka-pifidianana tao na nitafiditra tao amin'ny seny izay tsy mitombina mihitsy zany dikan'izany zay olom-pirenena zay olona olom-boafidy rehetra zany teto amin'ny firenena tsy maritoerana daholo satria tsy sécurisé akory zany ny sita amoana ny voka-pifidianana inona moa zany sita nandaniana ohatrinona io no ny antokisan'ny rehetrarehetra dia androany dia hoe olon-tsotra ery ny milaza ina fa tafiditra ao anatin'io mety hanova zavatra ka aminay zany ny raha mijery an'izany dia tsy fahamaritorana tanteraka zany eto amin'ny firenena ary zay ny ataoko hoe ny olom-boafidy rehetra zany na iza lany tamin'ny fikarakarana io seny io tsy maritoerana zany satria tsy sécurisé kory ny sitiny seny ahafahana miteny hoe satria zay raha zany zany nijerena dia hoe zay te hitsofoka rehetra va zany dia mavita voka-pifidianana zay no anenjehana Jean-Luc raha ny vaovao teny amin'ny ivon'ny fitsarana tamin'ny fitora sy sasany alina teo dia nivoaka ny didy ka fantatra tamin'izany fa voatazona amponjavonjo maika i Jean-Luc Randriamihoatra demokrasia miemitra demokrasia mivilana no misy eto kanefa dradradradraina trano fa firenena sy tany demokratika i Madagasikara ho ny olom-pirenena lasa vava fotsiny zany fa nifanohitra amin'izay no zava-misy ianany vahoaka ny raha amiko aloha dia le faneho-kevitra zany eto Madagasikara aloha tsy misy efa nanaovaka zay tsy misy zay maneho ny heviny amin'ny fomba ara-dalàna sy mahitsy dia tonga dia samborina tsy demokrasia mihitsy izay amiko marary zany le vahoaka amin'izao tena marary ny akapobe zavy tsy manana hevitra tokony mba hoe hivelatra sy hivoaka fa tonga dia gobonina terena fotsiny amin'ny zay izao mitondra
araky le lazainy izy am'izao hoe zay zao no mitondraka zay tianay atao de afaka anao akory mihina moa anao fa de fa zay zany no fa zakainy eto mitsika zany le démocratie miembotra fa tsy miroso zay fahalalako an'le izy safe raha tena hoe démocratie zany na zazakely 10 taona raha maneho ane vao tokony enona ihany fa tsy hoe zazakely de tonga de vonoina tanteraka le zay tsy mampizy zany hoe démocratie vilana zany le tsika ny tena misy dradradradraina fotsiny fa ny fampiarana an'izy tsy misy fa ny azy zany no manakery tsy misy ny fahalalahana maneho hevitra miteny mivezivezy eto Madagasikara pirofo mivaingana ny fanakanan'olona amin'ny tetifaritra sy manao ny asa na mampanao politika azy ny fisamborana sy fampiasana mpitandro filaminana ho herim-pamoretana ho andro izay samy mijoro sy ny maro hafa fitaovam-piadiana fitsarana ary fonja no miandry ny rehetra na manana ny mariny sy ny rariny aza miembotra tanteraka mihitsy ny atao hoe démocratie izay fahalalahana maneho hevitra eto amin'ny firenentsika inona ny setriny ankoatra ny fisamborana rehefa tsy fisamborana dia fampitahorana aloha intimidation fampioroorona ary ny tena loza ary dia ovana hatramin'ny mety voka-pifidianana erizao mantsy ny valiteniny foana ny fomba fitondrana manao hoe leo korotana le vahoaka tsy ny korotana tsisy ny resaka teto leo korotana fa leo fahantrana leo jiro tapaka leo rano tsy misy leo fahantrana ary leo tsy fisinasa leo tsy fandripahalemana leo amina zavatra maro fa tsy nisy ny teny misy teto hoe tsy leo korotana inona nefa ny zavatra mety hitranga mety izay miteraka korotana ary avy aminareo ihany no mety ahatongavan'izany raha sanatrika ho tonga amin'izany satria tsy hainareo lay mitatana tsy hainareo lay mamela ny olona hiteny malalaka hoe zao ny zavatra tsy mety fa nisetriny de mpitandro filaminana atrany no alefa ary fisamborana atrany no alefa normal tsika raha ao anatin'ny firenena 200 kely mitazona ny voalohany avy any amin'ny farantsika amin'izao fotoan'izao tsy isy fampandrosoana vanina raha mbola izao fitondrana tsy mandala ny demokrasia izao hoy ny fanamafisana lavitry ny afiny kitay raha izany no antenaina ka le demokrasia rehefa ohatra ka tsy misy dia tsy androso mihitsy le firenena satria ty olona tsy ankatoavin'ny vahoaka olona tsy maresy lahatra ny vahoaka no mitondra olona hitan'ny vahoaka fa tsy mahay mitatana no mitondra dika zany tsy isy fampandrosoana mihitsy misy antony nge le demokrasia koa fa tsy hoe tononona ohatran'izao fotsiny hoe aleo ny vahoaka hiteny tsy adalangery tsy jambangere fa miainana andavanandro eny ananiny iny na hoe manaona ny fianaran-janany manaona ny fifehezana ny vidinetana manahoana ny resaka lafa fitsaboana manahoana ny fivelomana amin'ny akapobe ny karama sy ny resaka asa ho an'ny tanora sy ho an'ny daolobe de rehefa hitany fa tsy mandeha zay de maneho hevitra izy zay tokony avely hiteny izy fa rehefa tsy avely hiteny izy de makany amin'ny lala midiso hatrany ilay mpitondra dia sady mpitondra tsy akeny tsy toteny aminy no tsy atokisany no mitondra de mazava ho azy fa tsy isy fampandrosoana satria mpitondra tsy afaka izy le fitenin'ny tanora mpitondra tsy mahay mpitondra tsy mahita vahaolana manoloana n'lay olana mianjady amin'le vahoaka andavanandro demokrasia gaboraraka no misy eto ho ihany faneho-kevitra ka mitaka-ndraikitra avy amin'ny tsirairay indrindra fa tonga avan-tsainy mpitondra fanjakana sy ny malagasy manana didy voafaritry ny lalàna iraisam-pirenena ny olo-pirenena hiteny sy aneho hevitra ka tokony hijoro amin'izany hoy ny fanamafisana mampiteny mona ny fisondrotry ny vidibary eny an-tsena manoloana ny fahasahirana nefa ianisan-tokantrano ankehitriny tafakatra 400 ariary ny iray kapoka raha tsy fahina 400 ariary ny iray kilao ary anaty vilany avy hatrany ny fiatraikany amin'ny indreny mpianakaviana ka tsy maintsy nisatokantrano sy nisambatan'olona no mizaka ny vokany ampiny fahasahirana nefa iainana amin'ny andavanandro sady miaina fahasahirana na ny rehetra no vomafy ihany koa any amin'ny sakafo hoaniny isanandro tena sarotra mivary farakarak'izay kely hita ny sakafo hoaniny satria ohatranay zao valo mianaka dia raha fa enina kapoaka mivary vidy na fito dia lasa midina 4 dia tsy maintsy hoe mihinana toanaina zany zay ny azo lazaina ny vidim-piainana kapoakam-bary tena sarotra ohatra zao hoe zay 4 kapoaka izay dia zaraina maraina tandrariva satria le goûté apetraka ny ankizy kely koa tsisy dia aleo hoe mihinana ranoranony ohatrana zao tsy maharaka hoe anao sakafo hoe inona fa raha ohatra hoe mba metimety ny tsena dia ny kapoaka amin'ny vary na afaka ampitomboana kely fa tsy afaka ny angitrandrika hividy zavatra tsy taka sosialy mibahoaka aloha amin'izao dia tsy hita mihitsy an'izany le hoe vidim-piainana mba hoe hidina fa vao maika misonitra nefa ny olona sahirany dia tsy manana fahafahana amin'izay ny vahoaka tsy mbola nisy hatramin'izay ka vary stoky novidiana 700 ariary ny iray kapoka efa tsy zaka intsony mantsy ny vidindreo vary eto an-toerana ho ny faneho-kevitra samihafa manana ny safidy ny rehetra amin'izay zaka ny hoety manana ny arotsaka ambilany anefa efa miaina lavitra no ny eritreretiny
tsy misy mahasakafo intelo isan'andro intsony fa izay zaka sisany atao izay mampy azy. Ankoatriny any atokantrano velotariana ihany koa ireo mpivarotra eny amin'ny hôtely. Niakatra 500 ariary ny iray volia. Raha mbola nahazo vary sy laoka 2 arivo sy 502 arivo ariary herinandro lasa izay, efa tafakatra 4 arivo ariary zany nanomboka androany. Tena hividy vary ary ny olona aty amin'ny hôtely a, tena efa tsy takatry ny olona le vary satria tsy mahazo vary aty amin'ny hôtely a, raha tsy 15 000 na 20 000 na 25 000 dia tsy mahazo sakafo tsony. Dia inona ny ataon'ny vahoaka? Ny vahoaka me mahantra, tsisy vola tsony na ny asa atao raha tsisy, dia tsisy sakafo hoan'ny olona. Ny vary miakatra zao vary gasy a, makolika Ridelix miakatra daholo daholo na stock ary aiza mbola telatany elan-danitra stock nividinao 700 arivo, tsy mbola nisy mividy vary stock na arivo zany. Fa tonga le vary miakatra zao a, ny alalako anazy ny fanjakana tsy dia mijery manara-maso an'le mpandrija vary le mpivarotra le mpanao abogadiny, dia le samitsika gasy a mifampinana toerana, dia ny zareo manao izay tiany anaovana an'le vidim-bary satria ny fanjakana tsy manara-maso an'le vidim-bary. Ny mahavita fa tena zara fa mihina sakafo vary arotsaka zao raha olona efatra ianao na 5 na 9 raika poka, so raha nanjery so raha mahita an'izay ianao tao be rano. Samy manao izay danikibo ny rehetra ho ny mpiaro ny zony mpanjifa ka iaraha mizaka ny vokany ankoatra ny tsy fahana rahan-dalàna samihafa. Tsy tsara iakatra ny vidim-piainana amin'ny taona 2024 ity raha ny vinavinan'izy ireo manoloana ny zava-misy ankehitriny ka tokony didiavam-baolana maika dia n'izao. Raha ny tombantombana mazava ho azy fa hiakatra avoroe ny vidina PPN io. Ny antony voalohany indrindra hitantsika fa nampiakarina 500 ny RFR 2025 hiakatra zany ny hetra. Faharoa manaraka an'izay ny eo an-daniny efa nandrao na ny efa misy banque mondiale ny hoe tsy hanome famatsim-bola raha tsy manatanteraka nylay vérité de prix ny amin'ny resaka carburant. Dikan'izay a hiakatra ny fitanterana ny frais eo an-daliny ny parararoatra fianzany dia tsotra hiakatra ny vidim-piainana ka eto ve isika dia hiandry an'izany hiakatra ny zavatra etra zay ho alehanao hiakatra daholo. Zay zavatra zay tokony atonga sainantsika vahoaka mpanjifa sy ny olom-pirenena ny hoe manana didy ianao miainga aminao mpividy miaraka any aminao mpivarotra ary mefary aminao mpanatanteraka samy manana ndraikitsy ny tsirairay avy manoloana izay tare-javatra izay a fa tsy miandry akory. Marary ny sosialim-bahoaka ankehitriny ankoatra ny sakafo ny fiakaran'ny vidim-piainana. Tsy ahitana vahaolana hatramin'ny androany ary vao maika mampitondra fifaisana ny vahoaka ny resaka jiro sy rano. Farafahakeliny tapaka ora 5 isan'andro ny jiro ary mihoatra izany amin'ny faritra maro. Tsy lazaina intsony ny rano. Potsika ary simba vokatra izany ny fiveloman'ireo tokantrano maro mivelona amin'ny herinaratra. Tsy misy vahaolana fa alaolana hatrany no entina ho an'ny mpanjifa hatramin'ny androany. Ny mpitondra fanjakana etsy ankilany variana amin'ny tsy lara mpameny vahoaka. Misy faritrandro raha tsy mety hiforona ny antsinana ny morontsiraka avaratra antsinana ny nosy any amin'ny farany herinandro any raha ny fampitambavao ny meteo. Arahy masoatrany fivoarany raha ny fanamafisana. Tombana nahisy fetraikany amin'ny toetry ny andro any amin'ny tapany avaratry ny nosy ny ampandrahona miaraka amin'ny les zones de convergence intertropicale na ZSIT. Tombana ny toetra kosa ny orana tandrifindrahona amin'ny tsitokotoko any amin'ny faritra sisa indrindra ny ilany andrefana sy ny tapana atsimo nosy raha ny vinavina. Tombana na isorana tandrifindrahona ny melaky menabe ny atsitsinana ny atsimo andrefana ary ny tapany avaratra andrefany nosy. Vinavinaina hitatra amina toerana maro any atsimo nosy sy ny ilany andrefany afotany zany amin'ny fisasany ity herinandro ity. Anorana ihany koa ny andro any amin'ny tapany avaratry ny nosy ny sabotsy ho avy zao ary mety atevina izany indraindray. Omaina amin'ny ankabeny ny andro any amin'ny faritra sisa rehetra. Amin'ny ankabobeny idina ny mari-panambony manerana ny nosy any amin'ny farany herinandro any indrindra fa any amin'ny tapany avaratry ny nosy. Very fanambola velona ary matsiaro tena tao an-kilabao sy voafitaka ireo mpampianatra navita fiofanana nadritran'ireo taona teo anivon'ny CRENFP na ny Centre régional de l'Institut national de formation pédagogique Valomropolo manerana ny nosy kanefa tsy mbola voaray-piasa mpanjakana hatramin'izao ary kanefa mpanantenana natao azy ireo.
lany vola very fotoana ary nivarim-pananana rehefa nisy maty mihitsy azy kanefa tsy nahita mangirana hatramin'izao. Nandritra izay 5 taona izay dia tena maro ireo namanay izay efa maty tsy afaka nisitraka akory ity fotoana izay hoe na matimatesanay niofana. Dia avy eo koa tena tafiditra be izahay satria tsy ampy ny etomanina dia nindram-bola tany amin'ny banky izahay dia ny zana-bola tena midangana dia midangana amin'izao fotoana izao ary tena mitaky ny banky izay nefa tsy manam-bola anerana an'ilay izy. Izay moa zany dia avy any ambanivohitra lafo daholo ny tambary ny omby ny kisoa rehetrarehetra tena vadika boribory izahay. Ireo izahay izay manambady amin'izao dia tena misarabady satria leo an'ilay tsy miasa tsy manam-bola ilay vadinay dia tena misehatra olana izahay. Dia eo koa ireo mpanabe préscolaire manokana singanina tena efa betaona izahay raha nanao an'ilay fidirana miofana ho mpampianatra dia amin'izao fotoana izao zany efa niampy 5 taona dia tena antsitra mpitsanganana ihany ireo mpanabe préscolaire ireo dia tena hoe maro tompoko ny olana setrainay tsy afaka miasa any amin'ny sekoly hafa akory izahay satria ny certificat tsy misy akoriny satria izahay tsy vita sortie dia tena petrapetraka fotsiny izahay kanefany anisan'izay mba ny matimatesanay ny mpanabe Matsianina dia niatrika an'ilay fiofanana izahay nefany tsy hitanay izay vokany hatramin'izao. Betsaka ny fampanantenana natao azy ireo saingy nijanona mbava fotsiny ihany zany tsy misy fanatanterahana. Ny resaka fampanantenana aloha ny atanatohatra nalefa betsaka ihany ary matoa zay tonga amin'izao toerana ankehitriny izao ohatran'le marary mitady fanafody ihany ka raha marary izy omenao paracetamol dia miverina any izy omenao paracetamol dia mbola miverina any izy mbola omenao paracetamol angamba tsy miverina antsony mety fa tahaka zao dia zay le ambaratonga efa nidiavinay ka dia manantena zahay fa mety hisy akony amin'izay ho sitrana amin'izay mararinay ao aorianan'izao. Mety efa mivantana ny mitondra fanjakana sy ireo solombavam-bahoaka ary ireo tompon'andraikitra manandrify azy rehetra ny antson'ireo mpampianatra. Andray andraikitra ka hanao zava-dehibe ny fampianarana amin'ny fanomezan-danja ireo mpampianatra navita fiofanana ka afaka hisetrana tiany asa vitrany. Marary izahay dia mangataka aminareo izay ny hiady ho anay mety tsy fantatray fa ny fantatray dia hoe ianareo no miady ho anay eny ny amin'ny resaka fanangana tanana sy ny amin'ny resaka teti-bola sy ny amin'ny resaka mety ho fampitomboana nisan'ny mpanabe mety azonareo atao zany ka dia mahafaly anay no mahafantatra hoe marobe ianareo no manohana anay ary mbola manasa anareo ihany koa izay tsy nahafantatra fa misy an'izany 28 CRENFP manerana nosy zany na vita formation mbola tsy misehatra ny asa dia mety efa any aminareo mivantana izay resaka izay. Eto ampamaranana dia mahafaly anay no miombona amin'ilay tenin'ny Nelson Mandela hoe ny antom-pisina eto dia angataka aminareo tompon'andraikitra maro samihafa voateny tao ny filohan'ny repoblika mandra-pahatonga aty amin'ny rafitra farany ambany amin'ny resaka fanabeazana mangataka mofo aminareo zahay zanaka mino zay fa tsy omenareo vato ary raha mangataka trondro aminareo zay tsy omenareo mianarana makasitraka tompo. Manodidina ny 3 arivo ireo niatrika fiofanana nitran'ny roa taona ka ny farana ny desambra 2022 arivo lasa teo. Vita ny fiofanana saingy ny antony ireo mpampianatra. Nilazany anio hatrany ny fitakiana izy ireo ary miantso ny mpitondra mahefa anaja sy ampiatra ny teny nomeny. Fampihenana ny entina carbone tamin'ny alalan'ny fanamboarana tobo famokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro azona 4 megawatt izay efa niodina nanomboka tamin'ny taona 2024 ary anatombo 4 megawatt izany aorian'ny fanitarana azy izay kasaina ho vita amin'ny taona 2024. Andalam-panamboarana ihany koa ny tobo famokarana herinaratra azo avy amin'ny rivotra azona 90 megawatt izay kasaina ho vita amin'ny taona 2024. Fiarovana ny tontolo iainana tamin'ny alalan'ny famboleka-hazo amina velaran-tany maherin'ny 2,000 hektara. Ankoatr'izay, faritra rovana miisa 3 ny tafapetraka ka tantanina miaraka amin'ireo mpiara-monina. Eo ihany koa ny fanohanana ny lafin'ny fanabeazana tamin'ny alalan'ny fizarana fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra miisa 1,000 na mahery sy vatom-pianarana ho an'ireo mpianatra miisa 720. Ary ny fanohanana ny tontolon'ny fahasalamana tamin'ny alalan'ny fitsaboana maimaimpona ireo marary miisa 2 alina latsaka kely niarahana tamin'ny fikambanana Médecins de l'Océan Indien na MOI. Santionany tamin'ireo asa sosialy tafiditra ao anatin'ny fandaharana asa fampandrosoana ireo mpiara-monina na RSE ataon'ny QIT Madagascar Minerals ka nahatonga ny QMM
ho isan'ireo orinasa nandrobaka ny amboara RSE nandritry ny CEO Summit. Ao anatin'ny fandaharan'asa RSE ihany dia natomboka ireo tetikasa mikasika ny lafin'ny fambolena entina manohana ireo tantsaha. Nisy ny fizarana masomboly, zezika sy fitaovana enti mamokatra ho an'ireo mpamboly miisa 2,1 izay ahitana mpamboly vary miisa 9 sy mpamboly legioma sy anana miisa 9. Tanjona ny hanatsarana ny vokatra avy amin'ny fambolena, ny hanamafy ny fahaiza-manao ny tantsaha, miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro ary ampiroborobo ny fambolena lovainjafy. Tsy fizarana vola ny fandaharan'asa andraikitra ara-tsosialin'ny orinasa na RSE hoy ny QMM fa fanomezana fitaovana ahafahan'ny tantsaha miasa sy mamelona ny ankohonany. Mpandrana 500 mahery manerana ny faritry ny ranomasimbe indiana no nandray anjara tamin'ny CEO Summit 2024 natao teto Antananarivo ka iray amin'ireo nahazo ny amboara ny QMM. Nampahafantatra ireo lahara-pahamehan'ny politika ivelany ho an'ity taona 2024 ity tamin'ireo mahasovin'ny Frantsa mielipatrana maneran-tany ny filoha frantsay Emmanuel Macron nandritry ny conférence des ambassadeurs atao any Paris androany sy rahampitso. Mandindona raha teo ireo krizy maro lafy maneran-tany toy ny ady any Ukraine, Moyen-Orient ary Taiwan. Misedra olana goavana manoloana ny tafika Rosiana ny Ukrainiana tato anatin'ny volana vitsivitsy. Tsy ho vita vetivety ary tsy ho mora ny fandravonana ny olana eo amin'ny Rosia sy Ukraine, hoy Emmanuel Macron na dia nilaza ny hamaha izany ao anatin'ny fotoana fohy aza ny filoha Amerikanina Donald Trump. Isan'ny voasa tamin'ity fihaonana ity ny ministry ny raharaham-bahiny Polonais Radoslaw Sikorski. Nanohana ny Ukrainiana ny Pologne hatramin'ny andohan'ny ady ny volana Febroary 2022. Nanome fanampiana ara-pitaovana sy ara-tafika ny Ukraine ny Pologne izay nandray ny fitantanana ny vondrona Eropeana nanomboka ny voalohan'ny volana Janoary lasa teo. Nasian'ny filoha frantsay resaka nandritra ity fihaonana ity koa ny momban'i Elon Musk izay nambarany fa manohana ny Nouvelle Internationale Réactionnaire toy ny nanohana ny fifidianana tany Alemana. Amin'izao akatokoa ny 10 taonan'ny fanafian'ny islamista ny gazety mpiseho isan-kerinandro Charlie Hebdo izao dia nilaza ny filoha frantsay fa mitohy ary tsy ato ny ady amin'ny fampiorohorona. Etsy ankilany dia nambarany fa mila tomorina akaiky ny fiovana fitondrana tao Syria. Tsy andahoan'ny Kurdy Frantsa raha ny fanazavana ary hanampy an'i Syria amin'ny fidirany anaty teteza mita. Fa tsy noadon'ny filoha frantsay ihany koa ny momba ny ady amin'ny fampiorohorona aty Afrika. Adiny mpitondra Afrikanina hoy izy ny saotra ny Frantsa kanefa noho ny fandefasana miaramila frantsay hiady amin'ny asa fampiorohorona nanomboka amin'ny taona 2022 no nahafahan'ireo firenena Afrikanina nametraka amin'ny fiandrianam-pireneny. Mbola olana koa ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny momba ny Algérie izay nanagatra ilay mpanoratra Boualem Sansal nanomboka ny volana Novambra lasa teo. Ity fihaonana ity no conférence des ambassadeurs andiany 30 isan-taona. Ny farany volana Aogositra mitohy amin'ny fiandohan'ny volana Septambra ny tokony hanaovana ity fihaonana diplomatika ity. Saingy tsiraikitra izany tamin'ny taon-dasa noho ny lalao olimpika natao tao Frantsa. Ireo mahasovy frantsay mielipatrana manerana izao tontolo izao no manatrika ity conférence ity. Eo ihany koa anefa ny solotenan'ireo firenena dimy matanjaka sy prédit amin'ny Frantsa.